Nanolona ny hetsika izay nataon'ny vondron'ny Kandida ny sabotsy teo dia nilaza i Roland Ratsiraka kandida filoham-pirenena fa tsy manan-kery ny fanakanana izay nataon'ny prefet-n'Antananarivo ny hetsika iny satria nisy ny fitoriana izay nataon'ny vondron'ny Kandida any amin'ny tribonaly administratif ka mbola tsy nivaly izany. Ankoatra izay dia araka ny voalazany andin'ny fahafolo amin'ny lalam-panorenana dia azon'ny olona rehetra ny maneho hevitra araka ny nambarany hatrany. Ny taratasin'ny prefet izay manjara anay andeha any amin'ny 13 mai dia tsy manan-kery satria nataonay fitoriana tany amin'ny tribunal administratif dia mbola tsy nahazo valiny io ary matoa ianao manao fitoriana dia suspensif zay ka ty zany asehonay ny force de l'ordre androany tsy azo ataon'ny force de l'ordre mihitsy manjara anay midina an-dalambe eto Antananarivo amintsika amin'ny teny zao satria zay nitoro tany amin'ny tribunal administratif. Faharoa manaraka an'izany ny andin'ny fahafolo amin'ny lalam-panorenana dia mitendry fa manana zo hanohy hevitra ianao raha ohatra ka tsy misy zavatra manembatsembana ny sécurité nationale izany hoe tsy manimba ininona sy sisa araka le ataonay zany. Tsy azo ekena ny abibina nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ireo vahoaka izay nanao dia ampilaminana hoy ny nambarany Roland Ratsiraka satria dia maro ny ratra sy ny osamborona ary nisy mihitsy aza ny namony ainy raha ny nambarany hatrany. Noho izany dia tsy hipetra-potsiny izy ireo fa metraka fitoriana ho an'ireo mpitandro filaminana izay nantanteraka ny herisetra. Misy madama anankiray zao 34 impact efatra telopolo ny impact eo amin'ny vatany. Misy anankiray loka be dia eto amin'ny tratrany eto loka be misy anankiray feno tarehany feno hatraty ambany aty vy daholo miditra anatin'le izy ohatrany hoe bala le izy fa tsy bala fa karazana firaka karazana vy zay mandatra mafy hitantsika nahazo an'ilay kandida anankiray hatramin'izao mbola tsy afaka mody aty an-tanindrazana. Donc zany lainga tsara lahatra ny tenen'ny prefet hoe manara-penitra na hoe conventionnel ny fitaovana ampiasaina mandainga prefet Antananarivo mandainga fanambarana ho an'ny olona rehetra zay voakasitanana na zay voatifitra amin'ny bala tsy caoutchouc sy sisa na naratra ny grenady offensive reny dia vonona zahay andray ny fitoriana aranoana ny zareo miaraka amin'ny avocat sy sisa amin'ny fitoriana an'izany satria tsy maintsy toriana ny unité na ny gendarme zay nanao reny abibina reny inangava madame procureur mba anao ny asany anaja lalàna fa mitoro force de l'ordre zay satria mipapana ny zavatra tony. Nanamafy hatrany ny tenany fa tsy hisy izany fifitianana kasaina ho atao amin'ny 27 ny volana novambra io ary tsy azo ekena velively ny ahatanterahana izany.